Ilana fahaizana manao mifanaraka amin'ny zava-misy ny fomba fambolena zanakazo amin'ny toerana maina sy mafana, tsy ampy ny rotsakorana. Azo atao tsara ny mampaniry ireo karazan-kazo hita any amin'ny faritra Mandolava, na dia migaingaina sy karakaina azy ny toetany aty Mahajanga. Fahaizana mampifangaro akora maromaro ny fomba mahomby amin'ny fambolen-kazo amin'ny tany mafana tahaka ity. Ampiasaina ny zezika, ny taimbakona, ny volo ary ny fahaizana misafidy ny vanim-potoana ahafahana mandrozo ny zanakazo. De le zezika ho atao aminazy zany de ohatran'izao. Ampidirina aloha le tain'omby. Vita iny de totorina tany kely de 5 cm karan'io zany. De ampidirina indray zany le volo le coiffen'olo reny zany. De totorina ohatran'teo ndraiky 5 cm karany koa zany. De ampidirina le bokotra ny le kikisana le tain'omby, apontin'omby zany aminazy. De totorina zany izy de hoabolena amizay zany de rozena isan'andro zany isakariva zany no mandrozy anazy. Tekniky tsara ho fantatra le mahatonga le zavatra tsy ho lava, tsy tiana ho lava zany de ohatran'izao. Mangady zany ana le 2 mètres carrés zany, de hoe 1 mètre et demi profondeur zany. De alohany zany isianao le takotra amin'ny bidon zany boribory reny, takotra an'le bidon boribory ho atao amin'ny farany ambany indrindra. Vao zay zany manaraka zany le zezika ohatran'le teneniko teo zany. Vao zay zany atsatoka le kakazo amizay zany le vatry ny kakazo mijotso ambany parazahoan'le 1 mètre et demi zany de lasa miorokorona de tsy miakatra zany le kakazo zay ambolenao amin'ny zany. Vola tsy toko tsy foroana ny lany vao mahavola hazo iray. Karamaina olona avokoa mantsy ny fanaovana ny asa rehetra, ny mandavaka ny tany, ny fanondrahana, ny fanadiovana tsy maintsy atao, iarovana amin'ireo akata mampanembotra ny zanakazo, indrindra fa ny fividianana ny zanakazo volena. Tany mety boko mahery ary tsy vitanay samy rery zany mangady an'io lavaka maro be io. Tsy maintsy anakaramana olo. Ohatra zio mangady lavaka raiky zio hoe 70 sur 70 profondeur 1 mètre zany dia eo amin'ny 2 zany na 500 zany. Any hoany zany le mikasika an'izay satria ilaina vola jiaby zany amin'ny zavatra amboarina ohatran'ny hoe lavaka, manakarama madinidinika zany. Samy manana ny andraikiny avokoa ireo fifangaroana akora voalaza tetsy ambony ireo. Ny zezika sy ny rano ilaina amin'ny fitombony zanakazo. Tsy maintsy hajaina ihany koa ny halehibe ny lavaka atao mba ahafahany vodiny zanakazo ny aina sy mivelatra tsara. Ny taimbakona kosa mitazona ny amandona ao anatin'ny tany. Ny volo indray sy ny fandokoana atao amin'ireo hazo efa maniry dia miaro amin'ny bibikely. Ho an'ny Sébastien, indray mandeha isan-taona ihany izy no mampiasa ny zezibazaha. Iray sotro lehibe alevina 10 cm, iray nje miala vodiny zanakazo voleny. Rehefa tolakandro ihany izy no manondraka ireo vodiny zanakazo rehetra izay voavolony.